Anangana ekipa matanjaka mba horerian'ny komini Soavina amerina nilazany izany domonan'ny Soavina Tsimorano izany teo amin'ny sehatry ny baolina kitra indray ipen'ny tanànan'ny Soavina Andriamatoa Rakotoarisoa Rigobert. Raha mahafantatra fa ny kominan'ny Soavina moa zany dia manana an'ilay ekipa atao hoe domonan'ny Soavina Tsimorano milalao izay efa fantatritsika moa ny fisian'izany teo aloha ao anatin'ny Ligue 2 izay amin'izao fotoana izao sanatria ny vava tsy hoe tsy mahafapo ireo mpilalao ao anatin'izany mifaninana amin'ny Ligue 2 izany saingy kosa natevin-darana an'ireo izay efa milalao dia nanokana fotoana izahay amin'izao fotoana izao ma ny fanombohan'ilay fifaninanana zany hoe tournoi firaisankina ho an'ny tanora eto Soavina andrafetana miaraka miasa amin'ireo teknisiana eto an-toerana sy ny teknisiana avy any amin'ny ligina Analamanga izay anampy ny tenanay ary ny kapitaine de sa taloha dia Andriamatoa Ngoma moa zany hifantana an'ireo tanora voafantina isam-pokotany misy 20 sy 900 ireo mpanay anjara ao anatin'ity tournoi ity ny mpilalao zany dia akanay ona 30 no fantenana anampy ireo izay efa milalao amin'izao fotoana izao ary mariky ny firaisankina ety amin'ny tanàna misy anay no anaovana izao tournoi izao. Mizavatra mampiavaka kely an'ity tournoi ity dia tsy dia amboara loatra no mahamay amin'ity fifananana ity satria ny omby izay efa aseho an'ireo mpilalao ireo dia omby ifampizarana zany hoe nofokena amin'ny tampihavanana amin'ny 20 jona moa zany ny final izay mahareseo zany dia tsy hoe anazy ilay omby fa erahan'ny mpanday anjara misakafo zay eo ihany fa misy ihany kosa ny amboara trophée maro-pahatsiarovana sy fanomezana ny maillot complet ho an'izay ekipa mahazo ny voalohany. Raha izay lalana hoe izoranareo aty amin'ny commune zay azo anteraina ve fa ohatratra ilay tanjona ilay atao hoe lazany lehibe safa iny eritreretinay fa manakaikikaiky fa tsy dia hoe ny tanjona tsy maintsy hitovy amin'ilay teo aloha ity kosa zany dia hifandomonana ireo atao anatin'ny commune mihitsy andrafitra n'izany ekipa izany zany hoe manakaikikaiky ozy ny metimety kokoa fa tsy dia hoe andeha hifaninana izay amerina ny lazany zany domonan'ny Soavina indrany ary amin'izao fotoana moa rahantsika mahafantatra fa izay manana n'ilay école de football dia misy an'ireo ankizy kely izay 10 taona 13 taona 15 taona ary 17 taona ihany koa. Filarambe ho an'ireo fokontany miisa 10 mandray anjara amin'ity efaninanana ity nonentin'ny commune nanokafana ny andro voalohany amin'ity hetsika ity. Taorian'ny fandraisam-pitenenan'ny ben'ny tanàna dia niroso avy hatrany teo amin'ny lalao ny rehetra.